Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ry havana malala amin'ny alalan'ny zao fandarana rahantsika mandinika ny ten'Andriamanitra mifantoka amin'ny loha hevitra manao hoe miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Amin'ity andro ity dia fotoana manokana no hiarahana satria hanomboka amin'ny alarobia ho avy izao no handiniantsika n'ilay loha hevitra miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina
kanefa mialohan'izany indrindra dia manana afatra omenantsika Andriamanitra ka ny pastora Rahelinjatovo ary Fidy no hitondra ny afatr'Andriamanitra manomboka ny ampitso sy ny afakapitso zay mifandray indrindra amin'ny lohahevitra zay hiarantsika mandinika. Rehefa miresaksika zany amin'ny hoe fitoerana masina dia misy zavatra maro tonga ao an-tsaina avy hatrany mahakasika zany hoe fitoerana masina zany. Io zany hoe fanatitra, io ihany koa ny hoe fidiovana, io ihany koa ny hoe fisoronana sy zavatra maro samihafa, fanavotana araka ny voalaza ao amin'ny testamenta taloha zay zavatra niseho tamin'ny fitoerana masina na tabela kely tety an-tany. Fa amin'ny ty lohahevitra ty dia hiaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina tsika, zany hoe tena hiaraka mandeha hiara-miditra amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina sika. Fa inona tokoa moa ny zavatra miseho ary inona moa ny tena hoe antony andiniantsika an'ity lohahevitra ity. Andeha maky toko sy andina anankiray sika ao amin'ny Romanina toko 5 dia ovakitsika ny 7:30 sy ny 4:30. Romanina toko 5 ny 7:30 sy ny 4:30 dia zao vaky ny ten'Andriamanitra: iza no hiapanga ny olom-bao fidin'Andriamanitra. Fantaniana no mipetraka eto zany iza no hiapanga ny olom-bao fidin'Andriamanitra. Ohatrany milaza sady zany io teny io hoe misy fiapangana zay rehefa miresaka zany hoe fiapangana zany tsika dia any amin'ny fitsarana no ahitana an'izany. Misy ireo voapanga, dia misy ny mpiapanga, dia misy ny mpisolo vava. Dia eto zany ten'Andriamanitra dia milaza hoe iza no hiapanga ny olom-bao fidin'Andriamanitra hozy izy. Dia toy izany izy, Andriamanitra no manamarina azy. Andriamanitra no manamarina azy. Amin'ny fomba ahoana no atateraka n'io teny io hoe Andriamanitra no manamarina ny olom-bao fidiny. Izay indrindra no hofantatsika ao anatin'ny lohahevitra zay hotiniantsika miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Ao amin'ny 4:30 dia efa milaza sahady izy fomba zay hanamarina n'Andriamanitra ny olom-bao fidiny. Dia ozy izy ao amin'ny 4:30: iza no manameloka? Kristy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary inona no ataony ihany izy izy? Mifona ho antsika. Haitsika tsara ny zavatra niseho hoe tonga teto an-tany Jesosy, namonjy ny olombelo izy, maty teo amin'ny hazo fijaliana izy, mitondra fahotany n'izao tontolo zao, nalevina izy, avy eo nitsangana tamin'ny maty izy, dia niakatra any an-danitra. Dia indraindray tsy tena mazava tsara hoe inona moa ilay zavatra ataon'i Jesosy any an-danitra. Aiza izy no mitoetra any an-danitra any? Dia io toko sy andina io zany dia efa milaza amintsika hoe Kristy ozy izy efa maty, sady nitsangana tamin'ny maty, ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra. Eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra no mitoetra Jesosy Kristy. Dia inona ilay ataony eo izy? Mifona ho antsika. Tsy fantatsika zavatra tena misy any an-danitra any rehefa miresaka atsika zany hoe ahoana marina moa no tena misy any an-danitra any amin'ity resaka hoe fitoerana masina ity. Manahoana tena zavatra misy any, tsy fantatsika marina. Fa ny voalaza ny ten'Andriamanitra eto dia hoe Jesosy mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, mifona ho antsika Jesosy Kristy. Ary izay indrindra no zavatra miseho ao amin'ny fitoerana masina. Fifonana no fanompoam-pihavana zay tanterahana ao amin'izany fitoerana masina izany. Ka rehefa miresaka fifonantsika, dika zay tsy maintsy olona meloka no hifonana, angatahana fifonana. Olona meloka, fa raha olona marina tsy ina moa ny angatahana fifonana aminy. Dia izay indrindra pasteur no mahazava-dehibe an'ilay
lohateny zay ho atomboka ao manomboka rapitso omeko anao angamba ny fanazavana mahakasika zay. Ny mandeha ao amin'io fitoerana masina io moa zany a dia tsy inona fa ny olona zay mahatsapa fa meloka ary mila fanavotana. Izay fahatsapan'izay a dia mitarika ny olona anankiray ho tonga amin'ny tena fibebahana marina. Andenge raisitsika ny voalazan'ny Matio a, Matio toko faharoa no andeha Matio toko fahatelo azafady no andeha ho jerentsika ao amin'ny andininy faharoa. Matio toko fahatelo andininy faharoa. Mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Miresaka an'io foana tsika efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra fa nefa tena ilaina izay a fibebahana izay. Ary fibebahana io ny fototry ny fanatonatsika an Kristy. Fa raha vao tsy eo mihitsy zany zay, io fibebahana io zany a dia anisan'ny fahatsapana. Amin'ny teny vahiny io zany dia eta mihitsy io. Io zany tsy zavatra hoe volovolena fotsiny amin'izao fa tena mianga avy any anaty. Kanefa ahoana ny tena hatongavana amin'izay? Dia io raha tsy tena mandinika ny soratra masina tsy tonga satria asan'ny fanahy manokana mihitsy zany a io fibebahana io. Fa nahoana moa no resahana ao Matio teo le hoe efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra? Satria rehefa manatombotra ny fanjakan'Andriamanitra dia ny olona tena lasa mafo ary tena miziriziry. Ary hitatsika zany zao hoe ny fizirizirin'ny olona amin'ny tsy fanekeny, ny amin'ny tsy mety ataony. Ary izay indrindra ny hoe asan'ny fanatanteraka izy io, izay atarika ny olona amin'ny tena fibebahana marina. Ary zay no mampitonga ny teny ao amin'ny Matio hoe Matio toko fahatelo andininy faharoa, melohany ny hatongavan'i Kristy dia mila tonga amin'izay. Ary tena zay ny hafatra ankehitriny, ny hafatra ilainy zao tontolo zao dia nitarika ny rehetra ho tonga amin'ny fibebahana marina. Satria ny zavatra misy ane raha mijery ainao manjery tsika dia misy na ity serasera ity dia tena feno laingany ao anatin'io fa ohatra mandeha ho azy. Ary misy raha tsy mahatsapa hoe mandaingy dia avy eo misy manamarina lainga no amarinina. Ary zany toe-javatra any dia hita hoe aty amparany aty zany tena tsy anana fotorotoro zany intsony ny olona. Ary nefa ny tena fibebahana, ny hahatongavany fibebahana io dia izay hoe fotorotoro zay. Ary zay nahatonga an Jesosy zany a miteny mihitsy izy any amin'ny Luka toko fahadimy. Luka toko fahadimy a andininy 2:30 dia izao nivaky ny teny: tsy avy antso ny marinao fa ny mpanota mba hibebaka. Ary zay nahatongavany Kristy. Ary io asa tanterahany Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra io dia anatanteraka an'izany fa mpanota mahatsapa. Ary zay mahatonga hoe ny mpanota makany amin'io fitoerana masina io, taberna kely io tamin'ny teto an-tany, dia izao mitondra fanatitra. Zany hoe misy fahatsapana any anatiny, fa mpanota izy aloha dia mitondra an'izay fanatitra zay atao sorona ao amin'io taberna kely io. Noho izany izay manantona zany dia misy fahatsapana lalina tokoa any anatiny izay tarika azy ao amin'ny tena fibebahana. Tena zava-dehibe zay voalaza izay andinika aloha hevitra tsika hoe miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina, fa ny dingana voalohany zay ataotsika raha tena faniritsika, tsy hoe faniriana moa zany fa tena ilaina mihitsy, tena ilaina ny fiarahantsika amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina, dia ny dingana voalohany dia araka izay voalaza izay fibebahana. Satria raha mampiseho ny fanatrehan'Andriamanitra hita maso ny taberna kely tany anefitra fa izay hita maso
tamin'ny alalan'ny lay taberna kely zay misy ny andro rahoana rehefa amin'ny maraina sy ny atoandro ary andry afo amin'ny alina ny fanatry an'Andriamanitra hoe manatrika ao Andriamanitra dia ny zanak'Israely rehetra manodidina an'ilay taberna kely dia mila matsapa manana izay fahatsapana izay fa mpanota de manatona an'ilay fitoerana masina izy miaraka amin'ny voalaza teo hoe mitondra fanatitra. Ny olona izay matsapa fa mpanota dia manatona an'ilay fitoerana masina mba azahoana famelan-keloka. Zava-dehibe izay fanazavana izay pasteur satria iroso amin'ny fandinihana an'ilay lohahevitra isika zany manomboka rapitso dia ny pasteur Rainjatovo Arifidy no hitarika atsika amin'izay lohahevitra ny amin'ny fibebahana sy ny sadingana rehetrarehetra mialoha zay mitarika atsika ary miditra any amin'ilay fitoerana masintsika manomboka ny alarobia dia iroso amin'le hoe miara-miditra amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina isika. Ny teny ao amin'ny Isaia 1 de misy teny voalaza tahaka izao zay manamafy an'izay voalaza teo zay hoe rehefa manatrika ny fanatrian'Andriamanitra ny olona anankiray inona zavatra miseho eo aminy. Isaia 1 no andeha vaky itsika manomboka ny andeha voalohany de ozy izy: tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manelinelina ary ny ebaneban'akanjony nafeno ny tempolo izy jereo tsara miresaka tempolo izy eto fitoerana masina ane zany. Ny ebaneban'akanjony nafeno tempolo zany hoe fahitanany amin'i Jesosy ao amin'ny tempolo zany ity fahitanany Jesosy zay ao amin'ny tempoly. Ao amin'ny andiny faharoa de ozy izy: ny serafima nitsangana teo amboniny samy nanana elatra enina avy, ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony ary ny roa nandinany, ary nanandratra ny feony izy ka nifamaly hoe: masina, masina, masina Jehovah Tompo maro, eniky ny vonainy ny tany rehetra. Dia niorooro ny fanamban'ny tokonana noho ny feony reo nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano. Tsy nafany tempoly no voalaza eo, Jesosy Kristy ao amin'ny tempoly. Inona zavatra niseho teo amin'ny mpaminy an'Isaia, zay olombelona zay nahita zany fahitanany Jesosy Kristy ao amin'ny tempoly? De zao ny voalaza amin'ny andinin'ny 5: dia hoy izao, milaza am'izay zany Isaia: lozako, maty aho, fa lehilahy malotomolotra aho, sady ato amin'ny firenena malotomolotra no itoerako. Lozako, maty aho, fa lehilahy malotomolotra. Tonga dia niseho avy hatrany le fahatsapana, le fahatsapana hoe lozako fa olona maloto mpanota. Rehefa nahita an Jesosy Kristy tao amin'ny tempoly i mpamina an'Isaia dia zay ny fahatsapana ny mampanota ny tenany avy hatrany no zavatra niseho teo aminy. Ary zay ny mahazava-dehibe an'ilay fandinihana ny ten'Andriamanitra zay ho atomboka rapitso iarahana pasteur Rainjatovo Arifidy, zay tena fanomanana zany izy io ny tena marina, fanomanana atsika raha tena hiaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina isika tsiraray avy. Fampidirana no natao tamin'ity andro voalohany ity teny amaranantsika ity fandarana voalohany ity pasteur. Ya, zay indrindra Kristy efa nanatanteraka an'izay sorona zay rehefa niteny izy teo amin'ny azo fijaliana hoe vita. De eo zany de azon'ny Kristy zany ny zo namarina ny mpanota rehetra izay tonga amin'ny tena fibebahana. Ary io moa lay jiolahy anankiroa
teo an-daniny avy samyvoeloka samy voeloka ireo fa ny teo ankavanana na tsapy ary ny teny izy hoe nangataka famelan-keloka ihany izy ary zay mahatonga hoe tsarovy a rehefa tonga any amin'ny fanjakana ianao zany hoe mbola fotoana zany zao mbola fotoana izay ahafahan'ny mpanota mibebaka fa rehefa mibebaka amin'ny fahotany ny mpanota dia azo famelan-keloka ary efa ny zava-misy zany iainantsika amin'izao fotoana izao dia efa manambara fefa tsisy azo antenaina intsony eto amin'ity tany ety ny mpanan-karena anie maty izy fa izao ngamo izy afaka mitondra ninina ary zay ny tokony ho fantatry ny rehetra hoe eo amin'ny fahafatesana zany dia mifarana ny androm-pahasoava ny olona anankiray dia midika hoe tsisy ninona azo entiny eto amin'ity tany ety fa ny tena fibebahana marina ahatonga ny olona anankiray ho voavela eloka ary afaka hiaraka amin'ny Kristy any amin'ny fiainana mandrakizay zay zany a no tena titiavan'ny Kristy amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ka azo antoka ny famonjena ny mpanota rehetra na izy rehefa tonga amin'ny tena fibebahana marina indrindra zany pasteur ary ny amaranantsika azy zay milazo amin'ny apokalipsy 1:20 zay indrindra le hoe ny fiarahana amin'ny Kristy any amin'ny fiainana mandrakizay fiaraha mitoetra amin'ny Jesosy Kristy any amin'ny fiainana mandrakizay zay no tanjona zay no tena zay no hiafaran'ny diatsika miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia milaza izy ao amin'ny apokalipsy 1:20 ao amin'ny 9:3 dia zao ny voalaza manao hoe ary nareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandriananao nanao hoe indro ny tabelina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamany. Izany tokoa no tena planin'Andriamanitra ny amintsika. Andriamanitra hitoetra eo aminy ary isika olony hozy izy ny voalazany tena Andriamanitra. Andriamanitra ne hita atsika rehetra, manasa atsika, manasa ny fianakaviana, ny ankonana, ny tapaka sy namana hiaraka hanokana fotoana andinika ny tena Andriamanitra manomboka ny androany fanomboana moa zany fa mitohy rapitso ny fandinena nyty ten'Andriamanitra tia dia manasa atsika rehetra mba samy anokana fotoana ahafahantsika mandray ny afatra avy amin'Andriamanitra. Andia ho faranantsika mivavaka ny fotoana amin'ity takariva ity. Misaotra anao ty Jesosy malala satria mbola sehoanao mandrakariva aminay fa mamindra fo sy mamela heloka ianao ary aseho zany amin'ny alalan'ny fofinaina mahavelona zay mbola omenao na izany na tsy zany ary anefa eto amin'ity tontolo misy anay ity izay mahavarim-bariana ary tsy atsapahana mihitsy amin'ny mahampanota ka tsy mitady ho tonga amin'ny tena fibebahanako ankehitriny Jesosy dia toy ny fonay tsirairay avy ary aoka torotoro sy angorakoraka izany ahafahany ho tonga amin'ny tena fibebahana marina ary aoka ny fandaharana izay tanterana tahaka an'izao dia mba hisy akony ihany koa any amin'ireo mpiaino ka tonga azy ireo andray ny afatra avy aminao ary ino izy ireo fa avy aminao tokoa izany ka hitondra fibebahana amin'izy ireo ihany koa izany ary ianao ny koa mbola angatahana ny anome fahasalamana ho an'ireo izay ao anatiny tsy fahasalamana ho an'ireo izay dobo aoriana dia anatanjaka ny finoan'izy ireny ary anasitrana ny fo maratra ka aoka ny samy atsapa ny fiadanana avy aminao ny tsirairay avy tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Dia mametraka ny
mandram-peona amin'ny manaraka zany a dia mirary ny fiadanantompo amintsika tsiraray avy. Andriamanitra ny hitantsika ary Andriamanitra ny hitoetra eo amintsika tokoa ary isika dia olon'Andriamanitra. Hira amin'irony fo madio no andeha ho arahantsika sady hifanaovantsika veloma ho amin'ny manaraka indray. Mandram-peona indrindra. Fumba